riavana malarehetra amin'ny tompo mpifiariana indray no zontsika miona toy zao amin'ny fampizara mofinaina miai my tenin'andriamanitra indrindra moa antsika efitsika ema dia ty herinandro ty dia herinandro ny fianakaviana kazontsika mandray ny afatra tsara indray eo amin'ity. Ao anareo izay olom-boafidy araka ny fahalana rahateo izay an'andriamanitra ray amin'ny fanamasina ny fanahy amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alasinainy 6 febroary 2024 manjinantsika ilay hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Andeha havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Sideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivoriany marina sy fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihany zetra makasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra marak'izay. Manao izay fahatserovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Ny fatahoranan'i Jehovah feto ampahendrena, faralana tsara no ananany izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrak'izay ny fiderana azy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zay fa novelominao ahafahana miaino sy mandre ny teninao, izay mampafantatra ny asanao fa Andriamanitra fitiavana ianao. Midera sy mankalaza anao hoe mame voninahitra narinao masina izay.
no lehibe ny fitiavanao anay izany ny famindraom-ponao nefa koa azo ny matsiaro ny tenanay. Tompo, mamindra fo aminay, mamela ny helikay. Hiasa mahery aminay Tompo, fananao masina, azo ny mandray ny afatrao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika mitiny ity ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia anaoko vahatsaza ho azy izy. Ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny lehilahy ireny ahitany izay anonony azy avy. Ary izay rehetra nanononana lehilahy ny zava-manan'aina rehetra dia izany nanarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra dia efa tsy hita izay vahatsaza ho an-dralehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasonjotorandra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka taolateza anankiray izy ka nanakomana nofosolony. Ary taolatezan'izay alain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany an-dralehilahy. Ary ora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy avy amin'ny nofika ity. Ity dia teo vehivavy satria lehilahy nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia noforay ihany izy ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra izy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tady sy hamonjy antsika, ilay mitady anao koa. Mofinainao antsika nio ka androny antsika teo. Genesisy toko 2 2:20. Ny bokin'ny Genesisy dia milaza ny fahariana ataon'Andriamanitra ary dia misongadiny tamofinaino mena antsika riavana fa tena tian'ny olony Andriamanitra dia tia anao satria nahoana mihevitra izay hahatsara ny fiainan'ny olona. Hitantsika izany riavana ny 2:20 tapany 1 tsy tsara raha irera lehilahy hoy ny fitantarana. Io hoe lehilahy io dia azo adika koa hoe olombelona. Fantatr'Andriamanitra ny mampety ny fiainan'ny olona noforoniny. Noho izany dia noraisiny an-tanana ny hanatsarana ny fiainany. Dia noforon'Andriamanitra ny fanambadiana. Hay moa izany dia hanatsarana ny fiainan'olombelona ny antony namoron'Andriamanitra ny fanambadiana. Hay moa fantatra tokoa izay hatsaran'ny olona malohan'izany. Fa zavatra faharoa eto ry havana, malohan'izany ny amin'ny fitiavany antsika dia manome izay mahasoa ny olona noforon'ny Andriamanitra zany. Manome izay mahasoa ny olona noforon'ny Andriamanitra, 9:20 sy 20 zany, dia anaoko vahatsaza ho azy izy. Eto no ahitantsika fa Andriamanitra mihitsy hay no malala izay mampety sy antonona ho an'ny olona, ka asany mihitsy ny manolotra ny tsara ho an'ny olona. Vahatsaza no nomeny ho an'ny Adama. Mpanampy tandrify ny dikan'izany, tsy hoe mpanampy anao raharaha araka ny fiheveran'ny olona akory fa fanomezana omen'Andriamanitra ary fanomezana manandrify tanteraka. Izay mahazo vady dia tokony hisaotra satria nahazo fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra. Izany ry havana, hisaotra Andriamanitra ny amin'ny vady nomeny anao io. Tian'ny olona Andriamanitra ka dia izao misahirana ahasoan'ny olona. Izany koa ry havana ny tsapa eto ny 2:20. Ary Jehovah Andriamanitra nasonjotorandra lehilahy. Hitantsika eto ry havana fa tsy mba teny tahaka ny nahariana ny voariny hafa no eto. Aseo ho tahaka dokotera mpandidy Andriamanitra. Izany hoe tena misahirana mihitsy ahasoan'ny olona. Ka aseho any amin'ny asany izany. Ary tsy izany ihany fa mbola manoro ny tokony atao koa hatanteraka ny fahatsarana ny manina. Manome tory lalana izy. Hitantsika ny 4:20 zany. Arahany tanteraka ilay fanatsarana. Zava-dehibe ry havana azontsika mahafantatra izany ny amin'ny tian'Andriamanitra izaho, tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra sika olona izay noforoniny ka noheveriny ho amin'izany ny amin'izao. Zava-dehibe ry havana azonao mahafantatra sy mandray izany dia ray izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mifinaina nomena ao anay
zay milaza ny fitiavanao anay, ny atsara ny fiainanay, eka mamezay mahasosy ny sahirana aminay. Tompo, vavaka aminao zay ao amin'ny firenenay, ny amin'izay atao amin'ny ezaka narenana marina zany amin'ny fiainana, ny fahamarina amin'ny zavatra rehetra, anovana ny toe-tsaina koa amin'ny tsara. Tompo, sitran'ny marary, ampinono ireo manamanjo, ampirizy ireo manitra sy sahirana sy ireo zokiolona, ampirizy zahay amin'ny fiazakazana isan'andro, dia miarovana ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy alay, ilay tianay izay fanampianatrinay ny vavaka manao hoe: ranay ao zay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Miheno an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny sery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isy fotoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mietriketrika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao tanakavana amin'ny fahamarinako aho, ho Jehovah Andriamanitra aho. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.